Namela takaitra sy fahavoazana goavana ho an'ny fokontany Ambohimangidy vohitra Ambohidava ny zarotsakorana natevina izay niseho nandrisy roa andro teto amintsika ho an'ny distrikana Atsindrano komina Ampitatafika. Ny fahavakisan'ny fefilo atsimo sy avaratra no niteraka izao fahavoazana izao. Antony goavana hoe ny ben'ny tanàna Radraparahelona dia noho ny fanorenana tsy manara-dalàna izay aoriny olona eny ambony ity toerana ity. Kanefa ny komina dia tsy nanome lalana velively amin'izany fanorenana izany. Noho izany dia miantso ny fandraisana andraikitry ny APIPA sy ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny komina Ampitatafika. Na izany aza nefa dia nisy ny sosokevitra ny entin'Andriamatoa Radraparahelona ben'ny tanàna ao an-toerana ny amin'ny tokony hanadiovana ny renirano Sisiony any amin'ny faralaliny indrindra, satria tamin'ny taona 2017 fony teo amin'ny fitantanana Andriamatoa Ratsirahonana nanao ny fanadiovana azy farany. Marihana moa fa mitoby eo amin'ilay tany malalaka mahabe resaka izay nototorana ireto trabona ireto ny amin'ny faharavan'ny fananan'izy ireo, fa ao ihany koa ny rano izay tafiditra ao an-trano. Raha ny tatitra dia trano 50 no rava. Miantso fanadiovana ihany koa moa ny ben'ny tanàna. Na izany aza dia napino ny sosokevitra ny amin'ny tokony hoe andao atao lalana ny eo ambony fefilo amin'izay rava ho azy ny fanorenana tsy ara-dalàna. Mikasika an'ireo trano izay miorina eny ambony fefilo dia matetika manko ny olona miteny hoe omeny komina permis izy ireny. Diso tanteraka izay komina Ampitatafika tsy nanome permis an'izy ireny mihitsy. Ny tena ray zao ben'ny tanàna teto efa 4e mandat mbola tsisy permis soniaviko na anankiray ary. Tsy andraikitra irery koa izy io, fa eo ihany koa misy ny APIPA, misy ny ministère ny aménagement, miara-misalaha zany ny rehetrarehetra ao anatiny. Ilay olona nanorina noho ny ataontsika hoe fifahantrana, izay ny tena antony ngeza be. Tsy manana vola izy hividanana tany. Dia reny eny fefilo reny nefa misy ady kafetsena koa reny. Dia misy hoe mody hoe atolotra le izy, satria tsy azo varotana moa zany ny fefilo. Dia misy hoe atolotra le izy. Dia raha ny tenanay manokana tsy miditra ao anatin'izay hevim-pety izay aloha. Ny fananganana indray rehefa mitsangana ny trano anankiray mihoatra ny ataontsika hoe 2 metatra na tsy nazo lalana ary, dia mila pitsopitso ny araky ny lalàna ny fandravana azy. Dia anisan'izay ny loi d'occupation foncière 2015-051 dia milaza zany fa omena sommation intelo le olona tokony horavana trano dia ampandalovina délibération en conseil aloha, izay vao afaka manao exécution. Na eo ampanaovana izay nefany dia misy tahotra foana ny ben'ny tanàna, satria ao anatin'ireny manorina trano ireny misy officier, grand officier mihitsy amin'ny force, misy olona manana andraikitra ao anatin'ny ministère amin'izy ireny. Dia manahirana be ilay izy, fa maninona ary le fefilo namboarina teo tsy vaky, dia maninona leo aloha sy leo aorianany indray ny vaky, ny vala ny tsotra be. Le fefilo vao namboarina teo vita tsara, tena compacté. Le fefilo alohany dia misy olona manangana trano, dia me malemy zany le fefilo 50 zany ny trano rava. Itsika miresaka androany alatsinainy 50 ny trano rava, zany hoe teo ambon'le fefilo daholo zany. Mifragiliser an'le fefilo, ny tena tokony anaovana ny fefilo sosokevitra ho an'ny ho avy sady mahasakana zavatra maro, dia ny hoe aleo ny fefilo atao lalana, lalana fiara, lalana camion madinika reny, dia compacté izy dia mafy be. Raha ohatra ny URN io zao, raha io zany tsy natao lalana URN io, efa vaky fa tsy nazaka ny ateviny ny rano iny, fa noho izy vohitsakitsaka foana dia tena efa mifitsaka mihitsy izy, dia mafy be. Dia izay zany no angatahana hoe ho an'ny mpamatsy vola, ho an'ny mpitondra fanjakana ministère, dia apio zany ny commune Ampitatafika mba amadika an'ireny fefilo reny adeventsika, dia avaditsika lalana reny, dia sady manao lalana vaovao tsika no mafy ihany koa le fefilo, tsy atahorana ho vaky, tsy atahorana angalan'ny olona briky
satria mandrora amin'ny tsirany ihany koa le olona mipetraka eny eny mampanify an'le fefoloha dia mandrora amin'ny tsirany fa isaoran'Andriamanitra tsy isainana foy tamin'ile trano 500 rava fa kosa ny isainana foy omaly nandritra n'ilay fekaran-drano tamin'ny lahady atoandro dia nisy zaza 7 volana maty zany ary miompim-pahoriana amin'ny fianakaviana ny commune sy ny fitondram-panjakana rehetra mampionona ny fianakaviana efa nandratanteraka ny adidy efa nandray andraikitra zany ny commune miaraka amin'ny fitondram-panjakana dia efa natao any amin'ny toerana sahaza azy lay ataontsika hoe ilay zaza 7 volana maty. Zay no nitranga zany ho zaza 7 volana anankiray zany no namony ainy omaly nangatsika be le zaza efa nisy aretina ihany koa le zaza